Efa misy kandida avokoa ny akamaroan'ireo komina rehetra eto Madagasikara raha ny voalaza ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI efa mahatratra 2,702 ireo antota-taratasy voaray eny anivon'ireo rafitra mpanamarina sy mpikirakira ny taratasy filatsahako-vidiana na ny OVEC raha ny tatitra nataon'ny Tseheno Rakotondrasoa sekretera mpanatanteraka ny CENI omaly talata. No amafisy ity tompon'andraikitra ity fa tsy mandray antota-taratasy filatsahana hovidiana intsony ny OVEC rehefa dilany amin'ny 10:00 raha mpitso alakamisy fivarana ny fandraisana antota-taratasy na feno na tsy feno ireo antota-taratasy dia mijanona amin'ny ora voalaza io ny fandraisana ireo taratasy hoy izy. Aorin'izay dia manana 2 ora ny OVEC mandefa fanapahan-kevitra. Tonga nidina tany an-tanimora atsimo ireo lehiben'ny état-major mixte opérationnel national ny EMONAT ahitana ny commande ny gendarmerie-pirenena ny général Andriataina Jean Herbert Rakotomalala, ny lehiben'ny état-major ny tafika ny général Dera Masimanjaka Manantsoa Rakotoarivelo ary ny contrôleur général de police Dany Marius Rakotozanany niona tamin'ireo olomboatendry sy olomboafidy ao amin'ny commune Ampamata ao amin'ity distrika ity izy ireo mba hijery sy hanamafy ny paikady amerenana amin'ny laony ny fandriam-pahalemana any an-toerana mafampana ny asan-dahalo any amin'ity faritra ity tatoato. Miaramila telo ay no lavin-dahalo ny 20 septambra lasa teo raha ny fandona tamin'ny andian-dahalo ny mpitandro ny filaminana. Isy asa fikojakojana sy fanavaozana pampy ary fanatsarana ny tosika ao amin'ny papiaka tosika na suppresseur etsy Ananysana raha mpitso alakamisy araka nambaran'ny orinasa Jirama ho fanatsarana ny famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina no anton'izany fanamboarana izany raha ny fanazavana hatrany hiteraka fikorotanana manomboka amin'ny 7:00 maraina hatramin'ny 9:00 ny fanoloana pampy sy ny fanamafisana ny tsindry amin'ny fokotany maromaro ny Ananysana, ny Ankerana, ny Ambatobe, ny Vandria, Androibe, Ilafy sy ny maro hafa. Nanambaran'ny Jirama fa hiverina tsikelikely ny famatsian-drano aorian'ny asa arakaraky ny ahavon-drano ao anatin'ny tambazotra. Kianja vao nahazo fankatoavana tamin'ny volana aogositra teo ny kianja Larbi Zaouli any Casablanca ao Maroc no andraisan'i Madagasikara ny Gambia amin'ny andro fahatelo ny fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika ny CAN 2024 ny 12 oktobra ho avy izao amin'ny 10:00 ora eto Madagasikara no atao ny lalao. Tsy maintsy any ivelany no andraisana ny lalaon'ny Barea no ny tsy fisian'ny kianja manara-penitra eto Madagasikara araky ny Confédération Africaine momba ny baolina kitra. Mbola any Maroc ihany anefa no anaovana ny lalao miverina ionana amin'ny Gambiana no ny tsy fisian'ny kianja manara-penitra any Gambia ihany koa ao amin'ny kianja El Abdi any El Jadida no anaovana ity lalao faharoa ity ny 14 oktobra amin'ny 10:00 ora eto Madagasikara hatrany. Ifety indray ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena manomboka raha mpitso alakamisy ho tanterahina eto Antananarivo ny fiodinana faharoa amin'ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja basketball division voalohany na ny N1A lahy sy vavy. Ekipa 40 lehilahy 8 vehivavy 8 voalohany tamin'ny lalao isamondrina no mandray anjara amin'izany ka hiady ny toerana 4 amin'ny final four. Isan'ireo ekipa mbola andrarezina hatreto ny GNBC sy ny COSPN ary ny ASCUT amin'ny sokajy lehilahy Ratoka Mbituol sy ny GNBC eo amin'ny sokajy vehivavy.